Nandreny feonao ny antso aya Nandreny feonao ny antso aya Kani fu Tao anaty torimasomaso toka Tao anaty torimasomaso toka Misy tomanao ahy tsangana ivoka Misy tomanao ahy tsangana ivoka Tao anaty rendrarendram-piainana Jesosy aho Tao anaty rendrarendram-piainana masondrina Nitenenanao mafy hoe azavarina Nitenenanao mafy hoe azavarina Mianga ka mandeha natanteraho Mianga ka mandeha natanteraho Niasa fanomponana ny rahako anao Ao anaty aizy vito Tao anaty aizy vito Ny teninao nanao Ary eto ny jiro Azavao ny aizy Ary eto hita Ary eto hita Zay matory ao kifo Tanterao teo vita Afafazo ny voa Tao anaty aizy Tao anaty aizy vito Ny teninao nanao Ary eto ny jiro Eto ny jiro Azavao ny aizy Ary eto hita Ary eto hita Zay matory ao kifo Tanterao teo vita Tanterao teo vita Afafazo ny voa Zinona moa zahay Jesosy no mba nofidinao anatanteraka ny asanao olombelona mpiodina mpanoto mpanao meloka mpanompo tsy mahasoa ny ataona ihany no ataonay nefa hoy ianao hoe ny adala an'izao tontolo izao no nofidiko hampamenatra ny endry ary malemy amin'izao tontolo izao mba hampamenatra amin'ny mahery ho mandehana hoy ianao ary eto ny jiro azavao ny aizimbe fa efa nahazo maimaim-poana ianareo ka mizarama iray Tao anaty olana sy aretina rifaorina nanamboaranao lalana No nanamboaranao lalana ho fitahina ao anaty fisedrana ny fanesy Tao anaty fisedrana ny fanesy nanangananao ahy voka ho andresy No nanangananao ahy voka ho mpandresy ka raha mbola omenao tompon'andro an-trany ahy Jesosy aho Raha mbola omenao tombon'andro an-trany dia hoentiko manao ny asanao ane zany Eo entiko manao ny asanao ane izany raha mbola omenao vatana afaka hiasa Raha mbola omenao vatana afaka hiasa azakazaka ho anao mihoatra amin'gasy Iazakazaka ho anao mihoatra no ny lasa ao anaty aizy vito Tao anaty aizy vito Ny teninao nanao ary eto ny jiro Eto ny jiro Azavao ny aizy ary eto no hita Ary eto hita Zay matory ao kifo tanterao teo vita Tanterao teo vita Afafazo ny ao anaty aizy vito Tao anaty aizy vito Ny teninao nanao ary eto ny jiro Eto ny jiro Azavao ny aizy ary eto
reto hita tanterao teo vita sotra Jesosy sotranao mbola nifidy anay anatanteraka miasanao mandeha tokoa zay voniny izahay ho iraka iteto zao tontolo zao itory ny filazantsaranao sotra Jesosy Alleluia. De mbola kafalina indray riava malala no iarabana tsika tsirairay avy amizao takariva izao indray ary manonona ny fahasoavan'Andriamanitra ho amin'ny isa-tokantrano ho amin'ny sambatan'olona ihany koa na iza manaraka an'izao fandaharan'izao ho tahian'Andriamanitra manokana ianao ary tokantrano rehetra ihany koa izay mampiatrano ihany koa an'izao fandaharan'izao de isy fahasoavan'Andriamanitra ny irotsaka mandrakariva ao anatin'ny tokantranonao indray androany misaotra ny tompo lehibe satria mbola nomeny fotoana mbola nomeny tombonandro mbola nomeny fahasalamana ihany koa afaka ndray manompo azy ary mbola afana ihany koa manaradia azy manatanteraka ny asa fanompona ihany koa am'izao fotoan'izao ary akasana manokana ihany koa ny mpanompon'Andriamanitra zay filohampan'olona ao anatin'izao ministera zao de docteur Rina mivady zany de andaotsika ivavaka am'izao fotoan'izao ary melohan'izany nefa de te ampahery atsika tsirairay avy indray am'ty androany ity andaotsika tena izaran'izao levy zao apartaho ny fandaharana ho amin'ny namanao ho amin'ny manodidina anao rehetra ho amin'ny olo-patatrao rehetra ihany koa mba handraisana izy ireny famonjena avy amin'Andriamanitra ary ivavaksika ary am'izao fotoan'izao ary mialohany vavatsika nefa de andaotsika izety tenin'Andriamanitra indray izety tenin'Andriamanitra atao amin'ny boky Isaia toko 40 ary eo amin'ny andininy voalohany ka hatramin'ny faharoa zay mivaky toy zao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe mitsangana mihazava fa tonga ny fahazavanao ary ny voninahitry Jehova efa miposaka aminao. Alleluia. Manambara ny tenin'Andriamanitra am'izao fotoan'izao ry ava-malala fa mitsangana ozy izy dia mihazava la mitsangana zany tsika am'izao vanim-potoana zao tsy tokony atoritory tsony tsy tokony hangingina tsony isika tsirary avy indrindra isika sianao zanak'Andriamanitra io tena tokony hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra hanaparitaka ihany koa ny fahazavana izay napetraka Andriamanitra ao anatsika tsirary avy ao ry ava-malala fotoana zao afatsika tena mijoro mapitatra an'izany fahazavana zany fotoana zao ihany koa tena tokony anaparitana zany fahazavana zany satria ny tenin'Andriamanitra de manambara fa aizy na ozy izy no manarona ny tany ary aizipito no manarona no mandrakotra ny firenena no zany amitsika no tokony ahitarana zany fahazavana zany avy amitsika no hipirana zany fahazavana zany satria rehefa manana n'Andriamanitra itsika rehefa manana n'Andriamanitra ianao de tsarovy fa ao anatinao zay le fahazavana misy fahazavana ao anatinao rehefa manana n'Andriamanitra ary aoka tena haparitaka ao zany fahazavana zany aoka hanambara ny sitrapon'Andriamanitra ianao tatarao ambarao amin'ny mety manodidina anao amin'ny olona mety mifanerasera aminao ihany koa ny sitrapon'Andriamanitra ny fahatsaran'Andriamanitra zay efa nataony tao amin'ny fiainanao mba hitarana zany fahazavana efa napetraka Andriamanitra ao anatsika izany itsika tsy anaono ataon'Andriamanitra fitaovana ihany koa anaparitaka an'izany fahazavana zany aoka nefa hanaiky ampiasain'Andriamanitra sika aoka hanaiky fitaovana ampelantanan'Andriamanitra sika aoka tsy ho varimbarina itsony aoka tena hijoro amin'ny sitrapon'Andriamanitra aoka tena hijoro amin'ny fahamarinan'Andriamanitra ary ianao zay rehetra raha mety mieritreritra ianao hoe mety mbola
mbola tsy say manao an'izany, mbola tsy say manambara ny sitrapon'Andriamanitra, metimety anao mbola tsy say ihany ko, mety mbola misy enatra ao anatinao hanambara ny sitrapon'Andriamanitra, ny zavatra nataon'Andriamanitra teo fiainanao aoka ianao tena anapahasahina, mangata fitariana fanahy masina, mangata taridalana ihany ko avy amin'ny fanahy masina, mba tena hanafaka ao, mba hanafaka olona maro ianao amin'ny alalanao any tompo raha manaiky fitaovana eo ampelatanan'Andriamanitra ianao andaotsika hivavaka amin'izao fotoan'izao hisaotra an'Andriamanitra amin'ity fotoana ty satria mbola matona alefan'Andriamanitra ny teny, matona rotsaka Andriamanitra ndray ny teny amin'ny alalan'izao fandaharan'izao de tsarovy fa mbesaka ny n'Andriamanitra ho esorina, besaka ny toerana zay tian'Andriamanitra ho azavaina amin'ny alalanao ndray amin'izao fa amin'ny alalan'izao fandaharan'izao ihany koa andaotsika hivavaka amin'izao fotoan'izao ary makasitraka raha io manome voninahitra ary midera sy makalaza anao amin'izao fotoan'izao tompo manome voninahitra anao satria Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao, Andriamanitra mefa ny zavatra rehetra ianao tompo malalo, misaotra ny amin'ny tompontsoa rehetra zay nomenao ary misaotra ny amin'ny fitantananao nay tsirary avy ihany ko, misaotra anao ndray tompo raha mbola afaka miantso ny anaranao amin'izao hariva zao, afaka manompo anao ndray amin'ity androany ity tompo ary ankehitriny zay Jehovah Andriamanitra de manasa ny fitarian'ny fanahy masinao amin'izao fotoan'izao, aoka hameny ny sambatan'olona ianao, handrakotra ny tsirairay avy ndray ianao, ikasika ny tsirairay avy ianao amin'izao fotoan'izao tompo malala na iza manaraka nyity fandaharana ty androany de aoka tena feno famangina avy aminao ndray ny tsirairay avy fanahy masinao, ampahirezo zay rehetra reratreraka, aoka hapitraka zay rehetra mety amin'ny tanondrika na ho anaty fahakividy anao fanahy masinao, ary ankehitriny zay mifona sy mibebaka eto anatrehanao ny amin'ny zava-bitanay rehetra tsy araka ny sitraponao tompo malalo, na inona mety fanapakevitra no raisinay, na inona mety lalaky zoranay tompo zay mety nahatonga anay nalavitra anao de mifony zay mamindrafo aminay tanteraky ianao, mamelany elokay tsirairay avy ihany ko ianao Jesosy aoka lairanao hanadio ny fonay ny saina indray ary ongotra zay rehetra tsy nambily ianao ato anatinay ary ny asan'ny devoly Satana ravana sy potehina amin'ny anarany Jesosy Kristy avy Nazareta, tsy anakery ary tsy anapahefana fiainanay tsirairay avy tompo malala aoka hirotsaka ny fanafana amin'izao fotoan'izao, makasitraka anao zay tompo manome voninahitra ny anaranao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nanaovana zao mivavaka zany misaotra raha io, alleluia, amen. Dia anaraka ira anankiray tsika hoe tompo misaotra anao andao tena hifantoka hatrantsika indrindra ao anatin'izao hira zao de tena saisay ny fitiavan'Andriamanitra anao saisay ny fahalebiazan'Andriamanitra ary zavatra rehetra nataon'Andriamanitra taminao ihany koa andao ary anaraka an'izay hira zay tsika amin'izao fotoan'izao. Sarah
Alléluia. Isaorantsika n'Andriamanitra atrany Zaira nandeha zay ary mbola itoy mivavaka tsika amin'izao fotoana zao mbola ivavaka atranintsika satria ry hava-malala tsarovy fa ny vavaka ny fahazotosika mivavaka dia tena zava-dehibe eo anaty an'Andriamanitra zany. Rehefa mivavaka ianao dia tsarovy fa miresaka amin'Andriamanitra ianao, manambara ny etaponao eo anaty an'Andriamanitra ianao. Ka n'izao fotoana zao hivavaka sika androany ho an'ny mpinotsirara avy, ho an'ny kristianina rehetra mihitsiny amin'izao vanim-potoana zao, mba tena hanana tanjaka ara-tsaina, mba tena hatanjaka ara-ponona ny mpinotsirara hanana tanjaka ao anatiny amin'ny fononan'Andriamanitra ny mpinotsirara avy, satria amin'izao fotoana zao dia tena mitady lalana mafy ny fahavalo manao zay anakiviana ny zanak'Andriamanitra, manao ihany koa zay ahatonga ny zanak'Andriamanitra ho varimbariana, mitady irika mafy mba hitadiavana ihany koa lalana hanao zay hanalavirana hampanalavirana ny zanak'Andriamanitra amin'ny fanompona n'Andriamanitra sy amin'ny fitiavana n'Andriamanitra, ka manome fanakiviana, manome karazana ihany koa fisalasalana na tahotra, ireo karazana eritreritra zay mahatonga fihemorana maro samihafa. Dia zany ka eritreritra afafy ny fahavalo mahatonga ny zanak'Andriamanitra mety tsy dia horototra loatra amin'ny fanompona n'Andriamanitra, mahatonga azy ireny ihany koa mety hitranga mihemotra amin'ny fanompona n'Andriamanitra, ndraindray izy hita, ndraindray izy tsy hita. Ka zany indrindra no etsika eo anaty an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao, mba tena handroso hatrany ny mpinotsirara avy, indrindra kristiana rehetra, tena handroso amikery amin'izao fanompona n'Andriamanitra zao, tena handroso amikery amin'izao fitedavana n'Andriamanitra zao, mba hatohitra ireo karazana fakapanahy. Satria nahoana rehefa mandroso mitady an'Andriamanitra ianao dia tsarovy fa mandroso amikery ianao, dia tsarovy fa mitombo ny finoana ao anatinao ary mahatonga anao mety mahatonga anao feno hely n'Andriamanitra tsy azo ny tevoly, sy azo ny tevoly atao ninona tsy azo ny tevoly, anehona zavatra tsy maro samihafa, ka na dia misy ny ady mety alefa ny devoly ny olana maro samihafa zay mitranga amin'ny fiainan'ny olona anankiray afafy ny devoly dia tsarovy rehefa feno herin'Andriamanitra ny olona anankiray dia afaka manohitra zany zavatra rehetra zany ary melohany anatanterana zany vavaka zany. Ataosika izay tenin'Andriamanitra anankiray ato amin'ny boky Lioko toko fa 20 ary eo amin'ny 9 zay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe: ary raha vao tonga tao amin'izany tany zany dia hoy izy mivavaha mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Jesosy tamin'ny fotoana io rehefa nandeha tany tendrombohitry Olive, Jesosy niaraka tamin'ny mpianany tao alohany nanombona Jesosy teo ambony hazo fijaliana dia nandeha nivavaka tany tendrombohitra izy ireo. Rehefa nivavaka tany tendrombohitra izy ireo dia natory ny mpianatry Jesosy tamin'izany fotoana zany, dia nanambara ny teny tamin'ny mpianatra Jesosy hoe mivavaha mandrakariva ianareo izy mba tsy hidiranareo amin'ny fakapanahy. Satria inona ny antony zany? Ry hava-malala, raha vao tsy ampivavaka zany ianao dia tsarovy fa mora tafidirany fakapanahy. Raha vao tsy ampivavaka ianao dia mora voareborebo ny fahavalo, mora tafiany fahavalo rehefa vao tsy ampivavaka. Satria nahoana lasa misy zavatra maro samihafa mety alefa ny devoly ao amin'ny fiainan'ny olona anankiray rehefa tsy ampivavaka ny olona anankiray. Ka noho zany mila mahery mivavaka isika tsirairay avy, indrindra ny kristianina rehetra, ary zany indrindra no hoentsika ao anaty an'Andriamanitra amin'izao fotoana zao, mba tena androso amikery hatrany ny zanak'Andriamanitra tsirairay avy, tsisy ho varimbarina intsony amin'izao fiainana zao, fa tena handroso amikery amin'ny fitediavana n'Andriamanitra, mba tsy hitranga mihemotra, tsy hanao kilalao amin'izao fanompona n'Andriamanitra izao, indrindra ao anatin'izao vanim-potoana farany zay mahatonga ny devoly handrofosy mitady sy mihiriky, mitady sy mampiasa ireo karazana tetikady maro samihafa mba hahatonga ny zanak'Andriamanitra hanalavitra n'Andriamanitra. Ry hava-malala ka tena androso amikery isika tsirairay avy ary zany no entsika mbavaka amin'izao fotoana zao, mba tena hanana aim-panahy matanjaka ny mpino rehetra, mba tsy hitranga mihemotra tsony amin'ny fanompona n'Andriamanitra, tsy hanao kilalao tsony amin'izao vanim-potoana izao fa mba tena hahazo hery, mba tena
itombohiry hatrany ary itombony finoana ao anatin'ny kristianina tsirairay avy hahatonga azy reny hahatohitra fakapanahy maro samy hafa zay mitranga am'izao fiainana zao ary manasanao ranabafenitra hitondra hitarika anay ao anatin'izany vavaka zany menanao avy hatrany ny sehatra tompoko mbola ivavaka tsika ndra eo amin'ny anaran'i Jesosy dera mankalaza manome voninahitra anao hatran'izay fa tsara loatra ianao lehibe loatra ianao mankalaza sy manome voninahitra anao zay ankehitriny tompo de misaotra indrindra amin'izao fotoana zao indray afahanay mivavaka ho an'ny kristianina rehetra indrindra ho ampino amin'ny SCI tompo malala mivavaka zay tompo malala mba omenao aim-panahy matanjaka izy ireo isan'andro tompo malala de enao tompo anafy hery anazy san'andro tompo malala mivavaka zay tompo malala mba tsy hitsanga mengotra ampino amin'ny SCI fa enao tompo malala nefa anoana amankery anazy tompo malala mivavaka zay tompo malala mba tsy afoy ny fiarahana mivavaka ihany kokoa pino amin'ny SCI tompo malala mivavaka zay tompo mba tsy anaoko totono pino rehetra fa tena hoe roso amankery tokoa tompo malala tafio amin'ilay rahanao izy ireo tompo malala tafio amin'ny fanahinao sy masina isan'andro tompo malala mangataka zay tompo malala ianao no omba azy tompo malala mivavaka zay ho ampino rehetra ny kristianina rehetra tompo malala mba hifankaty ihany kokoa tompo malala fa enao tompo malala efa nampianatra amin'ny fitiavana de mba hifankatiavanay tompo malala ka mivavaka zay tompo malala arovinao mpino rehetra amin'ny SCI tompo malala mba tena androso anana toa epanahy matanjaka tompo malala de misaotra indrindra tompo malala mankasitraka tompo malala ny amin'ny afahako mivavaka teto tompo misaotra indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy amen. Alleluia dia makasitraka anao zay nitoarika anay atao anatin'izay vavaka zay amin'izao fotoana zao dia hanaraka hira avy hatrany indray sika andao ary and you are manjaksai is it last I now design what now timbamanda utimiu famatuka chami fareni and mani chami talkana amen me talkana Matuklotis Matuklotiana Tendawai Jesus Matuklotia Tendis Vainatina Purfuina Wisantam Nifyainaku Katsapaku Ankeichi Matuklotiana Tendawai oh yeah Matuklotiana Tendawai Jesus Matuklotia Tendis Vainatina Purfuina Wisantam Nifyainaku Katsapaku Ankeichi Matuklotiana Tendawai Tendis Vainatina
lafo fatsika rehefa fangasatsika azy amen zany misy tompo matokloatra tsy andiso fainartegna pofoinao izatao ny fiainagna zany misy jesosy amen matokloatra anao tsy andao Alléluia. Misaotra n'Andriamanitra trantsika am'izao fotoana zao ary tonga fotoana tsika zay ifampizarana izarana fampahirezana fo indray am'ty androany ity fa manentana anao hatrany tena ifantoka ary hanaraka hatramin'ny farany an'izao fandaharana zao satria tsy ho lava ny fandaharana ary fofian'ny fampahirezana ary milohan zany rehetrarehetra zany anatanterantsika zany fa fizarana zany de ataotsika ivavaka fohy hatrany mba tena isy fitariany fanahy masina mandrakariva ny zavatra rehetra zay ataotsika eto andaotsika ivavaka ary makasitraka anao raha io manome voninahitra ary mideranao hatrany Andriamanitra lehibe sy mahagaga ianao tompo malala araketriny zay de manasa anao hatrany fanahy masinao itarika anay ary ao anatin'izao fampahirezana zao tompo de tena anambara aminay tsirairay avy ianao tompo na iza manaraka amin'izao fandaharana zao mba tena hiteny ihany ko amin'ny tokantrano tsirairay avy ary hiteny amin'ny sambatan'olona ny ray ianao ary ny teny rehetra zay ambara tompo de aoka tena hitondra fanovana goavana ho amin'ny sambatan'olona Jehovandriamanitra makasitraka raha io amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia, amen. Ny teny zay hoentisika androany dia hojerevantsika ho hitatsika atao amin'ny bokin'ny Isaia ihany tsy ala atao amin'ny bokin'ny Isaia atsika androany Isaia 27 ary eo amin'ny andininy faharoa ka hatramin'ny fahefatra zay mivaky toy izao ny teny amin'ny anaran'i Jesosy Kristy manao hoe androseho alohanao aho ary handravina ny mikitaotaona sy anoritory ny varavarana varahina ary hanapatapaka ny hidivy dia homeko anao ny rakotra ao amin'ny maizina sy ny harenana fenina ao amin'ny mangingina mba hafantaranao fa izaho ny Jehova izay niantso anao amin'ny anaranao dia Andriamanitry ny Israely noho ny amin'ny Jakoba mpanompo sy Israely voafidiko no niantsoako anao tamin'ny anaranao sy nanomezako anarana malaza ho anao na dia tsy nafantatra ayaza ianao. Alleluia. Mety androany angamba ianao mety vo zao ihany ko anao vo mety manaraka an'izao fandaharana zao fa tsaroa fa ny tenin'Andriamanitra ato de fa manambara sahady hoe na dia tsy nafantatra iara ianao izy izy dia fa reo zavatra maro reo no iendrasan'Andriamanitra aminao reo zava reo tenin'Andriamanitra zay nambara teo reo no
reo no zavatra efa endrasin'Andriamanitra tian'Andriamanitra ho tanterahinao eo fiainanao ary Andriamanitra de tsarovy fa te hanao zavatra maro eo fiainantsika zanak'olombelona tsirairay avy hoy izy hoe handroso eo alohanao ao izy ary handravina amin'ny kitotaona sy anoritory ny varavarana varaina ary hanapatapaka ny idivy reava malala zay manaraka an'izao fandaharan'izao tianao ve hidiran'Andriamanitra tsehatra ny fiainanao manaiky venao androany andraisan'Andriamanitra ny tanana ny mombanao rehetra satria tsarovy fa Andriamanitra de te hanangana atsika Andriamanitra ihany koa de tena te hanavitra atsika ary te hanandratra atsika tsirary avy Andriamanitra ne malahelo mijery atsika mety ao anaty karazana ady mafy amin'ny tototo etsiero mety manao zavatra masamihafa kanefa nahoana misy zavatra tsy mety mivay any eo amin'ny fiainantsika misy zavatra tsy mety miova eo betsaka ny olona no mitototo miazakazaka mampiasa reo karazana fomba fahaizana masamihafa mba hitedavana vaholana mba mahamahana karazana problema eo amin'ny fiainany kanefa tsarovy tsy mety mivaza any satria nahoana mety tsy matoky an'Andriamanitra ny olona na ihany koa mety mandeha mety tanterany aloha ataony aloha zay farafahaizany zay fomba rehetra zay avy tany mamaha reo karazana olana maro samihafa zay mitranga eo fiainany kanefa rehefa tsy mivamy zay izy zay vao mety hitodika amin'Andriamanitra izy izao fotoana zao nefa matona men'Andriamanitra ho anao ty fotoanandroany ty de tsarovy f'Andriamanitra de te hanafaka anao Andriamanitra te hitondra ny adinao Andriamanitra te handray ny adinao Andriamanitra te hiditra eo amin'ny toeranao Andriamanitra ka aoka ianao hamela an'Andriamanitra hiditra antsehatra eo fiainanao aoka hapiditra an'Andriamanitra antsehatra amin'ny fiainanao manokana ianao androany fa Andriamanitra de fa manambary izy androany hoe handravina ny kitotona eo alohanao izy misy zavatra tsy normal ve manoloana ny fiainanao androany inona ny karazan-javatra tsy normal na hoe mikitotona zavatra mikitotona zany avy malala dia karazana avy tsy iva zany misy fidirana de misy fekarana misy zavatra tsy milaminao anatin'izany zany kitotona zany raha eo amin'ny fiainantsika de tsarovy fa mety misy hafaliana mety misy karazana ady mitanga misy fahoriana mandalo misy karazana fisedrana maro samihafa zay mitranga am'izao fiainan'izao tsarovy fa betsaka ny karazana fanafinana zay ataony fahavalo amin'ny fiainany zanak'olombelona zay mahatonga ny fiainany zanak'olombelona mikorotana zay mahatonga ny fiainany zanak'olombelona ao anatina fikitotonana maro samihafa satria nahoana sapana hitany devoly fa raha vo hanompan'Andriamanitra ianao raha vo hanomesehatra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao ianao de Andriamanitra no handamina zany rehetrarehetra zany ary ozy izy ny teniny manaraka hoe ary handravina ny kitotona izy sy anoritory ny varavarana varana ary hanapatapaka ny hidivy rehetra indraindray tsika mety efa ao anatina fahaverezakevitra indraindray tsika efa ao anatina fahadisom-panatenana vokatry ny karazana fahasarotana maro samihafa zay mitranga am'izao fiainan'izao mety ao anatina ady venao androany misy zavatra tena tsy hainao vahana atsony venao mihevitra ianao hoe ohatrany tena tsy mahita vaolana atsony efa eritreretinao sahala mivaravarana varana le izy ohatrany efa mafy ny fiainana tahaka ny efa varavarana mihidy vy mihitsiny fotoana mety androany tena ahafahanao mandray ahafahanao tena mampandroso an'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao manokana mbola milamina venao androany aoka hapiditra tsehatra an'Andriamanitra eo fiainanao nao mba tonga anao toy zany filaminanao fiainanao zany mety ao anaty ady venao ao anaty fahaverezakevitra venao mety misy zavatra tsy hitanao mihitsiny ve mety efa napiasa hevitra napiasa tetika mety efa nikaroka vaholana tesirova ianao amin'ny fiainanao
kanefa tsy hitanao zay marina, tsy hitanao zay vahaolana, ohatrany vao mahity mihamafy any ny zavatra atrehanao. Sarovy a fa mety tahaka ny hidy vy ny zavatra mety atrehanao am'izao fiainan'izao. Ao amin'Andriamanitra rery any, Andriamanitra ny afaka manapatapaka an'izany hidy vy zany. Andriamanitra afaka manotoro ireo karazana varavarana varana rehetra, satria nahoana raha misy karazana varana ne malona ny fiainatsika apetraky ny fahavalo malona ny fiainatsika de sarovy fa na ilona n'inona zavatra ataotsika de tsy hisy lanitra isokatra eo, tsy hisy fahasoavana ao tafiditra eo raha misy karazana hidy vy apetraky ny fahavalo manodidina ny fiainatsika, na eo amin'ny asanao zany, na eo amin'ny fivelomana, na amin'ny ara-pahasalamana de sarovy fa miaina ao anaty fahorinanao, miaina ao anatina karazana fijaliana maro samihafa ianao ary sarovy f'Andriamanitra nefa afaka hanafaka anao anatin'izany, afaka anisitranao ao anatin'izany Andriamanitra fa hozy izy hoe handroso eo alohanao aho hozy izy. Manahoana ianao androany? Mbola vitanao ve ny zavatra amin'ny fiainanao, manona ny fiainanao mbola vitanao ve? Mbola mahita vahaolana ve ianao androany? Sa mety efa tapidalaka le? Aiza ianao am'izao fotoana zao? Aoka tena hitady an'Andriamanitra ianao, ampidiro amin'ny fiainanao Andriamanitra, aoka tena homenao an'Andriamanitra ny mombanao rehetra, hatolotra ao an'Andriamanitra ny fiainanao rehetra. Raha tianao nosehona ny hampiasain'Andriamanitra amin'ny fomba mahagagary ihany koa, raha tianao nosehony voninahitr'Andriamanitra eo fiainanao, de aoka tena hampiditra sehatra ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny fiainanao anao, maneke ianao ho tarihan'Andriamanitra, maneke ianao ihany koa ho ampiasain'Andriamanitra, ary aoka hanokatra varavarana ho an'Andriamanitra ianao, hidiran'Andriamanitra sehatra amin'ny fiainanao satria nahoana Andriamanitra tsy afaka hiditra raha tsy ampidirinao izy, fa rehefa ampidirinao Andriamanitra de afaka miditra sehatra amin'ny fiainanao Andriamanitra. Rehefa tolotra ao anazy ny zavatra manirana anao de afaka mandray an-tanana ny mombanao rehetra Andriamanitra, rehefa tolotra ho azy ny zavatra manahirana anao. Efa hivavaka atsika am'izao fotoana zao, fa te hiteny aminao androany avy aloha Andriamanitra hiditra sehatra amin'ny fiainanao, avy aloha Andriamanitra niadinao, rehefa tsy vitanao tsony avy aloha Andriamanitra ny andray azy, rehefa tsy vitanao tsony mahany olana, avy aloha Andriamanitra ny hiditra sehatra mahany olana rehetra, fa sisy olana zay tsy hain'Andriamanitra vahana, sisy karazana hery zay tsy azon'Andriamanitra resena zany, fa Andriamanitra ny tompony hery ambony indrindra. Fa aoka tena atoky an'Andriamanitra ianao, aoka tena hakatoa an'Andriamanitra ary tena hitady an'Andriamanitra ary hamela tanteraka an'Andriamanitra hiditra sehatra eo amin'ny fiainanao ianao, mba ahafahan'Andriamanitra mandray an-tanana ny fiainanao, ahafahan'Andriamanitra ihany koa manova ny tantaram-piainanao ray manontolo, satria mila ovainana io tantaram-piainanao io, mila solona io tantaram-piainanao io karazana tsy fetezana hatramin'izay io zavatra tsy nety hatramin'izay io, mila ovaina io ary Andriamanitra ny afaka hanova ny zavatra rehetra Andriamanitra hivavaka tsika am'izao fotoana zao ary hivavaka anao ihany koa na iza ianao androany manaraka an'izao fandaharana zao, mety mba te hanompo an'Andriamanitra ianao, mety te hitady an'Andriamanitra, mety mietetra ihany koa ianao efa tsy zakanao tsony ny zavatra mety atrehanao am'izao fotoana zao, na vokatry ny hasarotany fiainana, vokatry ny toe zavatra maro samihafa zay mitranga, vokatry ny hasarotany zavatra misy am'izao fiainana zao, de mety sahira-kevitra ianao hoe aiza lalana ombana, inona ny vahaolana ho raisina, inona sarovy ry ava-malala fa amin'Andriamanitra rery ihany misy ny zany rehetrarehetra zany hivavaka ao anao androany. Makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy, manome voninahitra ary mideranao indray noho ny amin'ny fahasoavana lehibe izay omenao sy natolotra ao amin'ny fiainana aminay tsirairay avy tompo malala, mivavaka ankehitriny tompo ho an'izay rehetra manaraka an'izao fandaharana zao, Jehovah Andriamanitra, enao mahafantatra ny olana izay mandrakotra ny fiainan'izy ireo, enao mahafantatra ny ady zay atrehan'ny tsirairay avy androany ary mangataka tompo, aoka enao ny hitrantsehatra tompo amin'ny fiainan'ny tsirairay avy androany, na inona karazana mikototona eo amin'ny fiainana, na inona zavatra tsy milamina eo amin'ny fiainan'izy ireo Jesosy, de aoka tompo hitrantsehatra ianao, handrava reo varavarana varana, hamotipotika reo hidy vy rehetra ianao tompo malala, ka na inona plany fahavalo hatramin'izay, tanjony fahavalo zay namatorany indreo olona tsirairay avy reo, de ravaka sy poteko amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta, tsy anakery tsy anapahefana amin'izy ireo zany, Jehovah Andriamanitra, aoka hisy fanafahana goavana ho ataonao amin'ny tsirairay avy am'izao fotoana zao, amin'isy
misy tokatrano amin'ny asa fiveloman'izy ireo amin'ny fiainan'izy ireo amin'ny ara-pahasalamana izy ireo tompo raha misy zavatra tsy milamina amin'ny ara-pahasalamana na fivelomany rehetra na eo amin'ny manodidina azy eo amin'ny fiarahamonina ny fianakaviana aoka hitrantsehatra ianao amin'izao fotoan'izao makasitraka raha amin'ny anaran'i Jesosy Kristy misaotra tompo. Alleluia, amen. Alleluia. Efa madiva ifarana moa ny fotoana amin'izao fotoan'izao fandaotsika isotra ny tompony ray noho ny amin'ny fahasoavany rehetra zay nomena fahatsika indray nanompo teto androany isaoratsika azy ny amin'ny fitantanany rehetra, isaoratsika azy ny amin'ny fitiavany ihany koa, isaoratsika azy ihany koa ny amin'ny fitantanany amin'ny voninahitra rehetra zay nasehony ary narosany ray tamin'ity androany ity ary omeko ihany koa any ranambavy izay ny fisaorany zany andao ary tompoko. Raha eo misaotranao dia raha mankalaza manome voninahitra anao amin'ny anaran'i Jesosy. Misaotranao tompo malala ny amin'ny teny zay nomenao tetondray, misaotra ny amin'ny fotoana rehetra zay nomenao anay nafahanay nanompo tetondray. Mankasitraka Jesosy malala fa tsapanay, tsapan'ny fanahinay fa nanatrika teto ianao. Misaotra ny hanomezanao ny mpanomponao, misaotra ny amin'ny teny zay nomenao, misaotra ny amin'ny fampaherezana tompo malala. Misaotra indrindra tompo malala fa tsapanay fa teto ianao, tsapanay fa nanatrika teto ianao. Dia misaotra indrindra tompo malala, mankasitraka indrindra ray amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Alleluia. Ndao ivavaka farantsika ametraka zao alina zao ampelantanan'Andriamanitra satria ifarantsika efa ifarantsika androany ary ametraka an'izao fotoana zao ampelantanan'ny tompo ny alina manontolo ihany koa satria maro ihany koa ny olona mety mbola andeha hiasa amin'izao fotoana zao ametraka fiarovana ho an'izy irentsika eo ampelantanan'Andriamanitra angataka fiarovana mba Andriamanitra ny hitantana ny tsirairay avindray ao anatin'izao alina zao zay rehetra zay hiasa dia ho arovan'Andriamanitra amin'ny loza, zay rehetra atory ihany koa dia Andriamanitra ihany koa no hiaro ny tsirairay avindray ao anatin'izao alina zao mba tsy ho azo fahavalo kitihana sy kasihana ny fiainany tsirairay avindray ao anatin'ity fotoana ao anatin'ity alina ty andaotsika ivavaka ary. Makasitraka anao raha eo manome voninahitra ny anaranao hatrany hatrany noho ny amin'ny fahasoavana lehibe zay narosaka ao taminay tompo malalo nafanany anao mpanao tetondray tompo araiketriny dia mametraka ampelantananao indray an'izao alina zao Jehovandriamanitra mety maro aminay mbola andeha hiasa ka arovy reny zay andeha hiasa reny arovy amin'ny loza sy ny accident rehetra zay rehetra atoy ihany koa tompo dia aoka ny anjely mpiady maherinao no itobo manodidina ny tsirairay avindray ao anatin'ity alina ty Jehovandriamanitra mety oromaso mamy zay rehetra atory tompo malalo makasitraka anao zay tompo ary aoka lay ranao sarobidy Jesosy Kristy no fefo manodidina indray ny zanaka ao tsirairay avy ny sambatan'olona indray handrakotra ny tolamba aravarany tokatrano tsirairay avy zay mampiatrano an'izao fandaharany zao indray tompo malalo mba ho feny fiarovo mba tsisy fanahy ny fahafatesanao tafiditra, tsisy fanahy ny aretina hahazo laka, tsisy fanahy ratsy ho tafiditra amin'ny zanaka ao rehetra tompo malalo fa any velany zany fanahy ratsy zany ary tsy hahazo hiditra, tsy hahazo hikasika, tsy hahazo ihany koa apiditra faratsina amin'ny zanaka ao tsirairay avy ny fahavalo rehetra tompo malalo fa ny fahasoavanao ny andrakotra ny sambatan'olona ny fitiavanao ny ameno ny tsirairay avy ihany koa makasitraka raha eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy makasitraka tompo amen. Eto ampamaranana dia tezara teny pahasoavana amintsika ao amin'ny Salamo 23:6 zay manambara manao hoe entiko fahasoavana sy famindrapo anaraka atsika amin'ny andro rehetra iainantsika dia hitoetra ohatran'i Jehovah andro lavatsika. Amen. Dia miraha soa atsika rehetra tompoka samy ho tahian'Andriamanitra daholo indray ary amin'izao fotoana izao dia veloma daholo eo.